andalanao. Miala fondro am'ireo tia fingapingana. Fa tsy maintsy miroso isika ry malagasy sy namana rehetra. Anisan'ny arentsika ihany koa ny tany. Koa tsy azo ekeny ny fivarotana ny tany izay midadasika dia midadasika ho lasan'ny vahiny. Satria ny politika ho apetratsika dia ny hitaritana ireo tanora mba hamboly sy hamokatra ary azo atao tsara ny mifampiraharaha amin'ireo vahiny amin'ny fiara-miasa, amin'ny fanatanterahana tetikasa iombonana. Ka ny tany dia mijanona ho fanana ny vahoaka malagasy hatrany, fa ny fiara-miasa kosa dia afaka jerevana tokolasy tokovavy. Ry namana malagasy manerana ny nosy. Ny taona 2024 dia taona ny fifidianana. Satria efa afaka daholo ireo sakana ankehitriny tsy nafahana nanatanteraka izany fifidianana izany. Ny fanatanterahana fifidianana tena madio, fifidianana tena mangarara no tena fanovana lehibe voalohany eto amin'ny firenena, satria izay no efa notakin'ny rehetra hatray. Ifampizara zavatra vitsivitsy amintsika. Inona ny tena fanovana ny takiny? Inona ny zavatra tena iritsika? Ny iritsika dia tsy sotsony ny fifanolanana ara-politika eny an-dalambe eto a Madagasikara. Ny antony reny zavatra ny sesisesy teto reny dia tsotra. Rehefa matsapa ny mpanao politika fa tsy afaka andray ny fahefana na hitatana amin'ny firenena amin'ny alalan'ny fifidianana, dia reny foana ny zavatra mitranga. Fa rehefa manana fatokisana ny rehetra fa fifidianana tena madio no atao, fifidianana tena mangarahara, dia izay ho ihany fanovana voalohany tena lehibe indrindra ho apetratsika eto amin'ny firenena. Ary ho apetratsika izany fanamby izany. Raha mpitana kely ny teo aloha dia ny fitondrana no mitantana ny fikarakarana ny fifidianana. Izany hoe ny fitondrana no nanaparitaka ny bulletin na ny vatom-pifidianana eraky ny nosy. Dia betsaka ireo kandida izay mifanohatra amin'ny tantana sy ny mpitondra no tsy tonga any amin'ireny birao-pifidianana manerana ny nosy ireny ny bulletin izy ireo. Ary natonga aza ny bulletin dia vidin'ny sasany indray ny bulletin ny mpifaninana aminy. Satria rehefa hoentinao aty ny bulletin ny mpifaninana dia omena ariary ianao. Zany zavatra rehetra zany no fanovana apetratsika ankehitriny tokolasy tokovavy, satria efa mipetraka ny bulletin unika ary apetraka amin'ny fifidianana amin'ny fanesy ankehitriny. Zany hoe tsy misy tsony ny bulletin ho vidina ary tsy misy tsony ny bulletin tsotody na ho tonga any amin'ny birao fifidianana rehetra manerana ny nosy. Zay ny égalité. Zay ny fitovizana voalohany na ny hoe égalité de chance ho an'ny rehetra. Ny faharoa dia tsy ny fitondrana intsony no ikirakira sy ikarakara ny fifidianana fa efa apetratsika ny rafitra mahaleotena na ny seni izany. Ny tenako izao dia efa nilatsaka ho ben'ny tanàna teto amin'ny Antananarivo renivohitra. Ary fampatsiahivana fotsiny aho atsika hoe lany tamin'ny 13 isanjato ny tenako tsy nangala bato na iray azy. Ny tiako ampitana amintsika sy olazana dia no hoe tsy isika zao ankehitriny mihitsy
no andeha angala bato na ampangala bato amin'ireo atoko izay miaraka amin'ny tena satria fanovana no apetraka ary fifidianana madio sy mangarahara no apetraka ary ny vahoaka ny safidy tompoko lasy tompoko vavy. Efa ela no naniry ny iaina amin'ny rivo-baovao isika ry malagasy. Rivotra madio ahafahana mampitempo ny fo sy miaina tsara ihany koa. Fa setroka maloto avokoa no nafafin'ny sasany nandritra an'izay taona lava dia lava izay. Misy anefa ireo miezaka mafy ihany koa ny andoto ny rivotra sy ny fiainan'ny mpiarabelona. Tsy efa tovoky ny rivotra politika tsy azo iainana ve isika? Tsy ny rivotra ny fanovana ve no dedavintsika? Tsy efa vita sedra tao anatin'ny tafio-drivotra ny krisy politika ve isika? Ka afaka ampita ary apita any amin'ny dingana dia ny fananganana Madagasikara vaovao zany tompoko lasy tompoko vavy.